tamin'ny alalan'ny fanipompivavahana lehibe ny maraina ary indraiky rara plazantsara kosa ny ariva nanokafana ny taom-pankalazana fa 20 taona nampitandrina an'Andriamatoa Razafiny arivo Fidsan Maxime izay mpitandrina eo anivony FJKM Matrano Vato Ambatonakanga. Kafana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny taom-pankalazana ny 20 taona ny tandremana Andriamatoa Razafiny arivo Fidsan Maxime mivady. Tandrina ao amin'ny FJKM Matrano Vato Ambatonakanga. Nentina nanamarena ny fotoana ny fitaom-pivavahana lehibe izay niarahana tamin'ireo zanaky ny fiangonana tsy ankanavaka izay voromaro tokoa. Nivo ny fankalazana dia hotanteranay amin'ny volana Jona ka 2 andro no anaovanay azy. Ny 22 ny volana Jona izay irahanay misolota-paritany izany fiangonana 5 ary ny 17 Jona kosa dia anay fiangonana manontolo miaraka amin'ny zanakam-pelezana rehetra zany no manatanteraka an'izay 17 Jona izay. Dia ny famaranana dia ny Alahady 7 Novambra 2012 marihana zany fa ao anatin'ity fankalazana ity dia isy ny sakafo mpifaliana izay karakarain'ny fiangonana zany ny Alahady 1 Aprily izay hotanterahana eny amin'ny espace Orient eny Akadindratombo zany. Izay no hetsika ataonay fa ao anatin'izay hetsika izay inona no atolotray dia manana zavatra atolotra ny mpitandrina izahay dia anolotra tany ho azy mianakavy zany izay amin'ity izay no ezaka ataonay amin'izao 20 taona izao. Isy ny ezaka tany izay atolotry ny mpitandrina Razafiny arivo Fidsan Maxime mivady araky ny fanazavahan'ny komity mpikarakara trany. Ao anatin'izay 20 taona izay dia efa nitandrina tao amin'ny FJKM Mahitsy famonjena sy manary tsofinoana ity mpitandrina ity.